Pejy afaka sandray ary tsy voaterana tanteraka tatitra eny anivon'ny foibe itsoy amin'izao fotoana izao ireo commune oharina ny fipetrahan'ny tetikasa fametrahana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Commune raiky amby folo ary no napetraka ho commune Filamatra ary anamorana ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola ifotony dia nozaraina tablette ny tompona andraikitra ao anatin'izany commune izany. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao dia mora ny fanaraha-maso ny fitantanana ny teti-bola ifotony eny anivon'ireo commune manomboka izao. Commune raiky amby folo no anombohan'izany izy ireo izay voafito ho Filamatra amin'ity tetikasa ity ary omena fampiofanana mandritra ny 4 andro eto amin'ny pena ao anatin'ny fampiarana ny 100 andro ho an'ny asa ho an'ny ministera amin'nisana ny atany sy ny fitsinjam-parefana moa izao tetikasa izao. Misy ny fanaovan-tsiny teo amin'ny FDL sy ny ben'ny tanàna avy amin'ireo commune Filamatra misy raiky amby folo andro any izay narahana fizarana tablette. Ilay izy zany dia tafiditra amin'ny fanatsarana ny fangararana amin'ny fitantanana eny anivon'ireo commune ireo. Fantatritsika tsara fa miroso amin'ilay hoe fitsinjam-pahefana tena izy tsika. Tsy fialan-tsiny intsony amin'izao ny resaka hoe tsy manana traikefa ny commune na tsy ampy fahaizana na tsy ampy olona mahay fa tena miroso tanteraka tsika amin'ny fametrahana an'izay ataontsika hoe olona manam-pahaizana eny anatin'ny commune zany efa tafapetraka raha teo ny INDDL izay manofana an'ireo ataontsika hoe mpiandraikitra tompona andraikitra ny nivon'ny commune izay dia miezaka hatrany manatsara ny fitantanana ka ity convention atao aty androany zany dia tafiditra aloha ao anatin'ilay asa tokony vita ao anatin'ny 100 andro. Misy fanomezana tablette ho anna commune vitsivitsy izay nataontsika hoe commune pilote aloha dia ao anatin'izay tablette zay dia apetraka ao daholo ny monographie an'ilay commune, ny compte mpitantanana na ny compte administratif extrait, ny budget primitif ary indrindra rehefa matsimbola izay alefa eny anatin'ny commune zany dia ny fampiasana an'ireny dia ho voaraka à jour araka ny famoahany an'ilay vola satria isy application izay ahafahana zany manara-maso an'ireny fitantanam-bola eny anivon'ny commune ireny. Ao anatin'izany zany ny fitantanam-bola amin'ny resaka fonctionnement, ny fampidiran-ketra ary indrindra ny subvention d'investissement izay alefa ny FDL. Efa misy ny onglet natokana ho an'ireo commune voakasika ity tetikasa ity ao anatin'ny site web ny FDL ka raha misy ny fikirakirana vola eny ifotony dia efa tafiditra avy hatrany ao izany ary azo araha-maso amin'ny fotoana rehetra. Ny fampiasan'ity teknôlôjia vaovao ity dia ahafahana mahazo vaovao any fotony ao anatin'ny fotoana fohy raha misy ny loza voajanahary amin'izao toy ny tondra-drano sy ny maro hafa mba hanamorana ny fandraisana andraikitra. Notoloran'ny FDL fa matsimbola mitetana 7 tapitrisa ariary tsiraray avy moa ireo commune ireo entina manao ny fametrahana fotodrafitrasa ary 12 tapitrisa ariary avy kosa entina ampidinana ny commune. Commune raiky amby folo no tratra ny tetikasa tao anatiny etsika 100 andro ny ministera ny atany sy fitsinjaram-pahefana ary tarina amin'ny commune raiky amby 20 zany ato ka ny tanjona lavitrezaka dia ny ahenika n'ireo commune rehetra manerana nosy.